Salama daholo eo andondera hirisaka ny voka-pifidianana amin'iny faritany mahajanga iny isika ao anatin'ity video ity ka horesahana amintsika eto mahakasika an'izay moa ireo kandida izay sombavim-bahoaka rehetra lany tamin'ny fomba ofisialy araky ny vokatra ofisialy izay navoakana CC tamin'ny andro ny 17 Jona lasa teo iny ka izay no voaboasina amintsika ato anatin'ity video ity ka noho izany dia manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsaro voatrany miabony amin'ny chaîne-natsika mba hahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny CC tawatawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandely isika fa avetrany tonga dia vavany ndahary ny faritany mahajanga dia isan'ny faritany izay midadasika indrindra ihany koa amin'ireo faritany enina mandrafitra an'ity nosy malalantsika ity ka noho izany dia manana distrikta maro izay mizarazara isan'ny faritra ao anatin'izany faritany mahajanga izany ka mazava ho azy moa maro ihany koa ny mponina ao anatin'izay faritany mahajanga izay tamin'ny andro ny 17 Mey moa mazava ho azy fa andro ny fifidianana ho an'ny kandida sombavim-bahoaka rehetra manerana ny nosy izany ka dia samy nanao an'izany daholo ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka rehefa feno 27 taona ny miakatra manerana any Madagasikara ary samy niezaka nifidy sy nanohana ireo kandida izay no heveriny fa hahavita hitondra an'izay hitahitan'izay izy ireo ary nazava moa ny safidin'ny vahoaka rehefa aveo fa satria misy amin'ireo kandida izay kalaza izay tranaina ihany koa no tsy lany fa misy ihany koa ireo kandida izay vao nirotsaka tamin'ny tindray mitoraka ity dia avetrany lany ny vahoaka ka midika izany fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'izay fifidianana izay ka izay moa ny safidin'ny vahoaka ary tsy misy azo ivalozana amin'izay ka raha ny vokatra azo tao amin'ny faritany mahajanga izay manoloana izay voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny HCC tamin'ny andro ny 17 Mey lasa teo iny dia ireto manaraka ireto ny kandida izay lany sombavim-bahoaka amin'izay faritany mahajanga izay atomboka antsika avy ao amin'ny faritry ny Betsiboka ao amin'ny distrikta ny Kandreo lany sombavim-bahoaka Tsikivy Adrien izay natolotry ny Irmar ao Mevatanana lany sombavim-bahoaka Mbady Janine Gabriel izay natolotry ny Irmar ao Tsaratanana lany sombavim-bahoaka Randriamalala Tony izay natolotry ny Irmar raha ao amin'ny faritry ny Melaka indray ao amin'ny distrikta ny Ambatomainty dia lany sombavim-bahoaka Rajoanara Mahenjo izay tao anatin'ny antoko indépendant ao Antsalova indray lany sombavim-bahoaka Andriananarivo Menjanahary Andrianasolo Joseph izay ao anatin'ny antoko indépendant ao Besalampy indray lany sombavim-bahoaka Sylvie Liva Gervais izay natolotry ny Irmar ao Maintirano lany sombavim-bahoaka Velonjara Théophile izay natolotry ny Irmar ao Morafenobe lany sombavim-bahoaka Fihereza Vinandy izay natolotry ny Irmar ao amin'ny faritra Sofia indray no anoizantsika azy atomboka antsika avy ao amin'ny distrikta Analalava lany sombavim-bahoaka Isoafilira Prinsia izay natolotry ny Irmar ao Antsohihy indray lany sombavim-bahoaka i Befeny Todimanana izay natolotry ny Irmar ity Befeny Todimanana ity moa izay laharana faharoa tamin'ny vokatra Vonjomaika izay navoaka ny CNI fa rehefa tonga ny vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC dia avetrany lasa laharana voalohany izy ao Antsohihy izay ka nanaitsany be sy ny maro ihany raha nahita an'izay fitsimbadian'ny vokatra izay ao Bealanina lany sombavim-bahoaka i Jozandry René izay ao anatin'ny antoko indépendant mazava ho azy izany fa tsy tafaverina sombavim-bahoaka intsony i Volahingo Marie Thérèse izay sady efa ministry ny fampianarana teo aloha ao Befandriana Avaratra lany sombavim-bahoaka Rabiarson Bernardin izay tao anatin'ny antoko indépendant na Dainrotsaka moa ny afantarany be sy ny maro azy ao Mampikony indray lany sombavim-bahoaka Raphaelien Solofoniaina na Emilien Narson izay natolotry ny Irmar ao Mandritsara lany sombavim-bahoaka Rasolofomanana Beby Olivier izay natolotry ny Irmar sy Razakamanana André izay avy amin'ny antoko indépendant ao Port Berger
Lany solombavam-bahoaka i Olivier Rabemiany di Lekarany izay ao anatin'ny antoko indépendant. Amaranantsika azy ao amin'ny faritry ny Boeny izay azo lazaina fa renivohitry ny faritry ny faritany Mahajanga iny. Atomboka atsika avy ao Ambatoboeny. Lany solombavam-bahoaka Randrianarivo Edvin izay ao anatin'ny antoko indépendant. Ao Mahajanga voalohany, lany solombavam-bahoaka i Afakandro Christian izay natolotry ny vonan'ny firaisankina sy Rahantanirina Lalao izay natolotry ny Irmar. Ity Rahantanirina Lalao ity mo izay efa solombavam-bahoaka tao taloha fa mbola tafaverina amin'ny toerana mahasolombavam-bahoaka azy na dia tsy izy aza no nitarika amin'izay Mahajanga voalohany izay fa Afakandro Christian no nitarika ao Mahajanga voalohany amin'ny salanisa lavitra dia lavitra. Ka noho izany dia miarahaba any Andriamatoa Afakandro Christian izay nanao poadroa tamin'ity fifidianana ity. Ao Mahajanga faharoa indray lany solombavam-bahoaka Ramananarivo Handry Orlando izay ao anatin'ny antoko indépendant. Mazava ho azy fa tsy tafaverina eo zany Andriamatoa Léon izay solombavam-bahoaka an'izy ireo teo aloha izay niteraka resabe tao amin'ny Facebook moa izany Monsieur Léon izany izay nifamaly tamin'ny lehiben'ny distrika tany Mahajanga tamin'izany andro zany ary voaterina fendratoerana ilay lehiben'ny distrika noho izay famaliana izay misy amin'ny Léon sy izay chef districta izay. Ka amin'izao moa lasa ny Orlando nitoerana amin'ny mahasolombavam-bahoaka izay ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho an'ny Andriamatoa Orlando indray amin'ny ity indray mitoraka ity. Ao Marovoay lany solombavam-bahoaka Marindry Rasolohery Andry Crensa izay ao anatin'ny antoko indépendant. Ao Mitsinjo lany solombavam-bahoaka Amady Amady izay ao anatin'ny antoko indépendant. Amady Amady mo izay efa filohan'ny kafy teo aloha ary zao izy nirotsaka solombavam-bahoaka izay ka mirary azy havita soa amin'izay adidy lehibe izay miandry azy zay. Ao Soalala lany solombavam-bahoaka i Saïd Zakaniaina Mahafala Joseph izay natolotry ny Irmar. Raha tao bangotokana izany amin'iny faritany Mahajanga iny dia ry zareo avy ao amin'ny antoko Irmar no nahazo maronisa amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ka noho izany dia tena mbola mankaty tanteraka an'izany Irmar sy izay rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina ny vahoaka any amin'iny faritany Mahajanga iny mazava ho azy. Ka eto dia miarahaba anireo rehetra izay lany soamantsara tamin'izany vokatra ofisialy navoaka na CC izany ary ainganeka tena hitetan'ny voaka tokoa no entinareo eny amin'ny fitondrana faratampony ao anatiny izao 5 taona manaraka izao fa tsy zavatra hafakory sanatry. Ary mankahery anireo rehetra izay tsy lany na koa ireo rehetra izay diso fanentanana moa tamin'ity fifidianana farany ity fa manetsabe mbola ho avy matoa tsy azo androany dia tsy anjara moa izany. Imo nivoaka tsirairay samy manana ny safidiny ary tsy azo terena izay safidim-bahoaka izay fa matoa ireo no lany dia ireo zany no tiany vahoaka ary matoa ianareo tsy lany mbola misy lesoka azo amboarina ao zany araky ny voalazany Andriamatoa lehibe ao amin'ny ACC izay milaza izy fa mbola misy 5 taona be zao afahanareo miomana tsara amin'ny fifidianana manaraka eo ka dia homandiany zao ny zavatra rehetra izay tokony homaninareo amin'ny fifidianana manaraka eo. Izay moa no masaka azy naroso tomboko lasy tomboko vavy soatrasika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadiny milike ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny amin'ny CCC tombatahoata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.